Magnano mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka ny fahitalavitry MBS indray amin'izao matonaly izao alarobia faharoapolo ny volana martsa taona 2024 tonga soa ry ato amin'ny fotoagna ny vaovao resaiko ampanajananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany vaovao makasiky ny resaka politika avy hatrany andesintsika manomboka an'izany nagnano fanambarana tamin'ny alalan'ny valandresaka tamin'ny mpagnano gazety Androany Maraina Ramatoa Lanto Rakotomavo sy ny mpiara-mitolona ara-politika aminy fampahafantarana fa efa misy sahady ny tsy fanarahan-dalagna amin'izao fidirana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May ho avy izao no antony izany fanambarana izay nataony izany. Araka ny fantatra dia tsy tokony ampiasa tsy tokony isy antokona fikambanana ampiasa ny anaran'ny filoham-pirenena entina magnano ny fifidianana amin'ny izany. Nangataka araka izany Ramatoa Lanto Rakotomavo fa tokony omena fehipotoagna hoy hatrany izy ireo kandida izay voakasika izany tsy fanarahan-dalagna izany mba hanova ny anarany antokony na ny fikambanana izay nanolotra azy ho kandida. Hoaratsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Fandikana marindrany ny lalam-panorenana voarakitra ao amin'ny andininy faha-20 sy ny andininy faha-20 izay vao nianiana ny filoham-pirenena tamin'ny 2 volana lasa ny fametrahana ny anaran'ny filohan'ny vahoaka malagasy iombonana ao anatin'ny anarana antokona fikambanana politika araiky mandrotsaka kandida ho fidiana hoy Ramatoa Lanto Rakotomavo mpisehatra ara-politika eto Madagasikara. Tsy manaika ny anarana vondrona politika mitondra anarana filoham-pirenena. Miverina ary toa miamafia ilay fitiavana hitondra anarana nefa vao maiky tena hitatsika fa manaratsendrika ilay fanaovana politika. Koa mangataka ary izahay ny anafoanana ny listra misy ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny andratoerana. Mangataka izahay mba anome fotoana anamboarana sy anomezana anarana sy listra vaovao. Raha tsy ahivina tokoa manko dia efa niteraka adievitra tao amin'ny fikambanana politika izay notariany io fampiasana ny anaran'ny filoha tao anatin'ny fifidianana io ary nefa tamin'ny fistahany tsy ho isan'ilay fikambanana intsony tamin'ny taona 2012. Ankehitriny mitady impody ny tantara. Mamafisiny ireto olom-pirenena sy mpisehatra ara-politika ireto nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety Androany fa tsy mbola hita taratra eto Madagasikara ny fanaovana politika tena madio sy ny fanajana ny etika politika. Tsy isy mihitsy araka izany ny filaminana ara-politika eto amintsika raha tsy misy ny tena fahamatorana amin'ny fanaovana politika. Aleo mba hevitra sy ideolojia amin'izay nanaovana politika. Ohatra hoe ajanona le hoe atao anaty anarana tokomisy ny anarana tokoy antoko fa mba zavatra rosany fa ideolojia no resahana. Ohatra hoe tokony mba fantatra zany inona ny zavatra entin'ireo kandida reo. Taorian'ny famoahany iseny ny listra ofisialin'ireo kandida afaka handray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 17 ny volana martsa lasa teo dia natsapa ireto mpisehatra politika sy mpanaraka andraraha politika eto Madagasikara ireto fa misy zavatra manahirana sy tsy azo ekena ao amin'ny listra navoakany iseny io. No amafisiny Ramatoa Lanto Rakotomavo ihany koa fa tsy mikatsaka korontana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay atao amin'ny 17 ny volana May avy izao ny tenany saingy manaitra ny sain'ny maro kosa mba hijoro anohitra ny isin'ny kandida mpanjakana indray ka ampizarazara ny samy malagasy. Tonga amin'ilay fitenenana hoe raha tsy tare mangatabady ny zava-misy eto Madagasikara ka nainarandray no hoenty mangataka ho ihany izy. Eo amin'izay resaka fifidianana izay hatrany dia Andriamatoa Randrianarsoa Stanislas no kandida solombavam-bahoaka ofisialy izay natolotry ny team K25 ho fidigna ao amin'ny boriboritany faharoa. Fantatra io nandritra ny famoahany seny ny listra ofisialy n'ireo kandida izay afaka handray anjara amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana ny 17 ny volana May ho avy izao izany vonona tanteraka ny kandida sy ny mpikambana jiaby mpikatroka ao amin'ny
antoko amin'ny fiatrehana ny fifidianana io. Ary raha ny fantatra hatrany moa dia ny fiara-miasa amin'ny fanatrarana ny tanjona no tegna zava-dehibe hoy ny candidat izay natolotry ny antoko Timaka 25 ity. Fanadihdiana tanteriny Germain no menjanahary eo amin'ny sariny Erzora Joanarifony. Ny solombavam-bahoaka teo aloha Rendrianarso Stanislas na Irastany no mitarika ny lisitra izay atolotry ny antoko Timaka 25 eny amin'ny boriboritany faharoa. Taurine ny famoahany seni na ny vomera maleo tena misana ny fifidianana ny tena lisitra ofisialy ny ireo candidat izay azakazaka ho eny amin'ny lapany anteny miram-pirenena. Nazo tsodrano avy tamin'ny filoham-panorona ny antoko tiako i Madagasikara dia Andriamatoa Marc Ravalomanana ny candidat ary dia vonina tanteraka amin'ny fanatanterana ny fampelezan-kevitra na mialohan'ny fotoana na ao anatin'ny fotoana amin'ny fampafantarana ny fototra tena ijoroany ny candidat ny antoko tiako i Madagasikara ny tenany raha ny nambarany. No amafisiny fa tsy miova ny fototra dia ny fahamarinana indrindra fa amin'ny fiarovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanovana ny etatam-bahoaka ho lalàna eto amin'ny firenena. Isan'ny nahafantarana azy ny fanaovana asa sosialy teny amin'ity boriboritany ity ary mbola no amafisiny fa nampanao lalàna aza no asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka dia tsy azo atao kosa ny mijery ny fahorin'ny vahoaka izay nametraka fitokisana raha toa ka misy ny tokony anatanterahana izany. Mila solombavam-bahoaka marina sy mahitsy ny firenena hoy izy koa dia manentana ny vahoaka malagasy ihany koa ny tenany mba anefa ny adidina amin'ny 7 ny volana Mey izao. Kiondalana lalovan'ny malagasy izao hoy izy mba ahafana mametraka ny arofanina ho an'ny firenena. Ankoatran'io dia fantatra ihany koa fa vonina ny Timaka 25 ao amin'ity boriboritany ity hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ampandany ny candidat izay atolotry ny antoko. Isorana hoy izy ireo ny filompanorona ny antoko dia Andriamatoa Marc Ravalomanana mbola nametraka ny fitokisana indray amin'ity candidat ity mba hisolo tena ny vahoaka eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza indray. Fa Andriamatoa Andriamampandry Todosoa manampy kosa no mitarika ny lisitra ny Timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahaenina amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Tsy miova ny targetra dia ny fahamarinana sy ny fitsimbinana ny vahoaka malagasy manerana ny nosy hoy izy ireo. Vonina ny mpikambana ny Timaka 25 jiaby hiara-iasa amin'ireo candidat izay natolotry ny antoko amin'izao fiatrehana ny fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Mbola Germain no menjanahary sy Erzora Joanarivony hatrany mitatitra ny fanadihadiana. Taorin'ny faneken'ny seni sy ny fanambarana ofisialy ireo lisitry ny solombavam-bahoaka ifaninana eny amin'ny lapany Tsimbazaza dia fantatra fa Andriamatoa Andriamampandry Todosoa Mahafaly no mitarika ny lisitra. Andriamananjezika Feizoro no lisitra faharoa, Ramatoa Rasoary Malala Horace no lisitra fahatelo ary Andriamatoa Rabezanahary Lalaina no lisitra fahaefatra atolotry ny Timaka 25 eny amin'ny boriboritany fahaenina Ambohimanarina amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanteraina tsy ela eto Madagasikara izao. Tanjona ho azy ireo ny fanohizana ny ezaka izay efa nataon'ny solombavam-bahoaka izay natolotry ny antoko dia ny fitsimbinana sy ny fiarovana ary ny fitandremana toy ny anak'Andriamaso ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy sy ny boriboritany izay misy azy ireo amin'ny alalan'ny fanaovana ny lalàna eny amin'ny lapany anteny miram-pirenena. Etsy ankilany dia tsy afa-misaraka amin'izay fampandrosoana izay ny fijerena ny sosialim-bahoaka toy ny mahazatra ho hiatrany ny nambaran'izy ireo. Nanamafy moa ny mpikambana eo anivon'ny Timaka 25 ao amin'ity boriboritany ity fa vonina ny ampandany ary hiara-iasa amin'izy ireo amin'ny lafiny rehetra ary mankasitraka ny filoham-panorona ny antoko ihany koa tamin'ny fametrana ny fitokisana ho an'ireto prayer lisitra izay atolotry ny Timaka 25 eny Ambohimanarina ireto. Ny 12 ny volana Marsa moa no tanteraina eny anivon'ny Ratsamangaika ny seni na ny vomera maleo tena misana ny fifidianana eny amin'ny district na ny CE2 ny fisariana ny laharan'ireo candidat ao anatin'ny bileta tokana ary ampiasaina mandritry ny fampelezan-kevitra. Lafim-baovao hafa kosa indray miroborobo ny fiara-miasa ny sampagna mpamonjy ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana maro anivelany any. Tamin'ity andro any ity dia tonga niatrika fiofanana niaraka tamin'izy ireo tetsy tsara lalàna ny ankizy sy ny tanora avy anivelany mba hifampizara traikefa sy indrindra ihany koa ho fanamafisana ny fifandraisana efa nisy rangozay. Ny andindin'izay tateriny Edena Elia. Tsy mijanona amin'ny famonjena voina eto an-drenivohitra irery ihany ny sampana mpamonjy voina avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa ao ihany koa ny fanomezana fanampiana hafa mifanaraka amin'ny asan'izy ireo.
ankizy sy tanora valo hatramin'ny 17 taona avy any Frantsa no tonga miatrika fiofanana etsy amin'ny foibe ny sampana mpamonjy voiny etsy tsara lalàna. Misy amin'ireo nahavita fiofanana ireo no avy hatrany dia mahita asa any amin'ny toerana ny aviany. Zany efa nahitana vokatra miteto ny sapeur pompier satria taloha voalohany indrindra izay nanao stage teto dia efa lasa pompier de Paris amin'izao fotoana izao satria izay misy ny faniriana dia ireo ankizy ireo mankaty zany be dia be zavatra atao fa eo amin'izay misafidy ny tena mety dia indray zao moa efa nisafidy nanao pompier de Paris ary afaka izy telo volana izy nanao fiofanana teto latsaka kely angambany dia misy koa ty tovovavy anankiray ty satria fa nefa ty zao maniry ihany koa izy hoe tianao an'izany fa miankina amin'le hoe manahoana ny ambiance sy zany hoe asana mpamonjy voiny mahita karazana sokajina asa be dia be zareo eto izay hatrehan'ny mpamonjy voiny sy ny activité hafa sy mety atao. Maritra herinandro hatramin'ny 3 volana ny faharetany fiofanana ataon'ireto ankizy sy tanora avy any ivelany miaraka amin'ny sampana mpamonjy voina etsy tsara lalàna ireo. Tatoato makana mihitsy zay hoe nisy ankizy nalefanay manao stage atao amin'ny pompier. Io stage io zany stage d'observation et eo amin'ny ray herinandro na roa herinandro ny faharetany. Dia arakarak'izay no misy ankizy manaraka avy eo tonga. Io moa zany mba ahafahandry zareo manohy anazy rehefa miviakina any an-tanindrazana zareo any France zany. Nanomboka tamin'ny herintaona tamin'ny 2018 nanomboka nisy ankizy voalohany no stage tato amin'ny pompier dia efa eo amin'ny 4 ora zay nandalo tato. Mijanona amin'ny fandefasana mpiofana eto Madagasikara ihany no ataony ity fikambanana miara-miasa amin'ny sampana mpamonjy voina avy any ivelany ity fa manampy ara-pitaovana ny mpamonjy voina n'Antananarivo ihany koa izy ireo. Ny ranandalo tany amin'ny faritra Isava iny tao amin'ny distrika ny Antala kosa no andesintsika manohy ny fampalalam-baovao amin'izao matinaly izao. May kila ny biraon'ny orinasa Jirama ao Antala ny mantsagna teo no ny fisian'ny fatapahan-jiro lavareny izay tsy zaka intsony no niteraka ny atezerany mpanjifa tany an-toerana. Fihetsiketsehana tsy nisy fampiomanana no nanombohan'ireo mpanjifa izany ka niafara tamin'ny fandorana ny biraon'ny Jirama izao. Araka ny fanazavana azo dia empaka delestage ny mpanjifa ny Jirama nefa tsy ombia mijotso ny vidin-jiro avoaka ny Jirama ao amin'ny faktura isam-bolana. Tsy nahatohitra ny hetsika intsony moa ny mpitandro ny filaminana tao an-toerana. Voatery nandefa mpitandro filaminana ny lehibe ny OMC dia ny prefet ny Sambava ny arivariva teo anatevin-daharana ireo efa any Antala mba tsy hitarany izao tranga izao. Nagnano antsoavo ho an'ny mponina ny taleny sous groupement Jirama ao Sambava mba ho tony fa efa eo ampamahana ny olana ny tompon'andraikitra izay voakasika an'izegny. Efa nampitaraigna ny maro ny olana ny famatsiana jiro ao amin'ny faritra Sava satria isaky ny 2 andro vao mba mahita jiro kely ny ankamaroan'ny mpanjifa ankoatra ireo mipetraka amin'ny quartier général. Isoragna manokana moa ny mpagnano gazety ny Sambava Marino Rajon nampitany izay vaovao izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray andian Jolay mirongo basy mahery vaika no fantatra fa tompon'antoko tamin'ilay fanafiana ny tranga teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra izay notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny MPS tamin'ny herinandro lasa teo iny. Raha ny loharanom-baovao izay voaray avy any an-toerana mbola agnatin'ny fanadihadiana tanteraka moa ny momba ity raha ity amin'izao fotoagna izy eo. Fanadihadiana tanteriny Nory Fitiavana. Malasondrongo fitaovam-piadiana mahery vaika no adonkotrika tamin'ny trangana fanafian-jiolahy tany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny ny herinandro lasa teo. Tsara ny manamarika fa tao amin'ny fokotany manjaka Varadrano kaminina ambanivohitra Matsinjo distrika ny Maheva-Tanàna no nitranga ny fanafiana tao amin'ny lalam-pirenena io. Voatafika tamin'izany ny taxi brosy ny tondra-pandeha ny ainga tany Mahajanga Iazo Antananarivo. Araka loharanom-baovao hatrany no sakanan'ireo olon-dratsy tamin'ny Vatobe ny Arabe. Marina fa vao afaka nitetezana ny Siondrara. Tsy vitany no sakanana fotsiny ihany fa nampiasa ny basy avy hatrany ireo malaso ny tifitra raha toka ny ala ilay sakana ny fiara. Taorian'izay atafatsoka ihany moa ilay fiara taxi brosy. Ny antso teony eo ny zandary tao an-toerana
ireo tradoza marina kosa afa tsy nisy ny maty efa misokatra moa ny fanadiadina momba ity hatrangana fanafiana ity tsy vao zao no nandrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana teto amintsika indrindra any amin'ireny lalam-pirenena ireny tsikaritra kosa fa matetika ary miamahiryvaika hatrany izany satria efa saika isan'andro vavao makasiky ny resaka fahasalamagna kosa indray zaza araiky amin'ny dimanjato no atratra ny antsona hoe piebo na mivady tomboka eto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny any marandray teo azo tsaboina tsara nefa io tranga io ary ny zaza amin'ny fahakeliny no tena mamora ny izany fitsaboana izany ny andindin'izay tatery ny Noro Fitiavagna sy Mathieu Prince zaza 3 taona ao anatin'ny dimanjato no tena tratry ny trangana piebo namba tongotra raha ny eto Madagasikara io no tatitra farany navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany marina fa ny 900 ny vatongotra dia tsy mbola fantatra mazava ny tena antony ny 200 kosa dia vokatry ny fisiany aretina efa ao amin'ilay zaza araka ny fanazavany ny mpitsabo iray medika izany fa anisan'ireo firenena ahitana polina marefoarabatana indrindra eo amin'ny sokady zaza sy ankizy i Madagasikara. Isan'ireo polisan-jato zany hoe misy zany ny zaza mivady tongotra izay indray zany izy avy amin'ny aretina anankiray izy zany hoe avy amin'ny aretina zany hoe fambarana aretina anankiray izy zany hoe mety ihany koa zany hoe tsy voateraka izy misy an'le izy fa mety hoe misy aretina anankiray izay nahatonga n'ilay zaza mivady tongotra no le faty ohatra iny. Izay indrindra ny anton'le séance d'information androany satria ny zavatra ilaina zany zao mba anatin'ny 10 taona manaraka zany mba tsy hisy zaza efa ngeza be zany hoe zaza 10 taona na zaza 7 taona ohatran'izany zany mbola misy zaza mivady tongotra fa natao zany ny fanahitana zany androany zany mba andefasana an'ilay zaza dia mbola kely zany ilay zaza zany mba ahafana miandraikitra ny ady amin'ny aretina tsy mifindra eo koa ny fiarovana ny olona marefo no antony fampahafantarana ny mpiantsehatra rehetra ahitana ny toeram-pitsaboana ny etsika toy izao tsikaritra mantsy fa misy ny olana goavana tsy ahafahana mitsabo ny zaza mivady tongotra ohatra amin'izany ny olana eo amin'ny fahalafosam-pitaovana ampiasaina. Izay indrindra zany le anentanana ny ray aman-dreny dia zao izay mbola manana zaza mivady tongotra any ka tsy mahafantatra dia manatona amin'ireo toeram-pitsaboana ohatra zany ny eto Antananarivo zao eo amin'ny CHEM fifelantanana eto Anosy na Enitosy eo amin'ny hôpitaly Itosy ho antsika ny Tamatavy dia eo amin'ny hôpitaly Beanalakininina ho antsika ny Mahajanga dia eo amin'ny hôpitaly eo Androva ho any Fianaratsoa dia eny amin'ny hôpitaly Tambobe Fianaratsoa manantona ary no any Tsoromandidy dia eo amin'ny hôpitaly eo Tsoromandidy. Tsy vazao moa no nisy ny tetikasa misana sy miandraikitra ny fiarovana ny olona marefo toy ny zaza mivady tongotra no tariny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa efa tamin'ny taona 2012 ankoatra izay efa misy ny toeram-pitsaboana ny zaza mivady tongotra eto Madagasikara raha ny eto Antananarivo manokana dia eny amin'ny CHEM Befelantanana ary eny amin'ny hôpitaly Itaosy. Ny zava-misy any amin'ny renivohitry vakina karatra iny orinasa afaka baraika ao Antsirabe no ahigna ikatona noho ny tsy fanajana ny fifanarahana nisy teo amin'ny tompon'ilay orinasa sy ny tompon'ny trano izay hofainy orinasa io. Ny afara teny amin'ny fitsarana moa ny rarana nanomboka ny taogno 2010 sy 2020 iny izay nitaken'ilay tompo-trano onitra 970 tapitrisa ariary sy hofantragno mandritra ny 5 taogno. Efa nivoaka ihany koa ny didy nananaovana sezi anireo entany orinasa ary atao lavanty ny tinainy ho avy izao izany. Tsy maintsy ikatona ny orinasa ary piasa miisa 4,000 no tsy maintsy overy asa raha toaka ampiary ny fitsarana io didy izay fandoavana ny onitra io. Andindin'izay tatery ny Edena Elia. Tamin'ny taona 7 sy 2000 mpandraharaha iray no nanao fifanarahana tamina olon-tsotra manana trano lehibe afaka hofaina anaovana orinasa afakaba teto Antsirabe. Nandritra ny 7 taona io fifanarahana ampiasana ny trano io. Teo anelanelan'izay nefa tsy mbola tapitra akory ny 7 taona
dia nanapaka ilay fifanarahana ny tompon'ilay orinasa Afakab mpanao akanjoba ny taona 2024 nilaza ity farany fa iova toeran-kafa ampiroboroboana ny orinasany. Enimbolana mialohan'ny alany ao anefa no efa nampandray ny tompontrano ny tenany. Tsy nanaiky izany ny tompontrano fa nampiakatra ny raharaha teny anivo ny fitsarany ny taona 2024 io ihany ary nambarany fa simba ny tranony ary tsy vitan'izay ihany koa fa mbola mitaky onitra izy nandritra izany. Resy manoloana ny fitsarana nefa ny tompontrano ka nampiakatra indray ny raharaha tamin'ny taona 2024 nisy araka izany ny didiny voaka tamin'io taona io izay nitaky onitra 470 tapitrisa ariary sy hofatrano 5 taona ambony tamin'ilay fifanarahana izay mandidina ny 400 tapitrisa ariary anoany. Nangataka ny analefana io didy io tamin'ny alalan'ny pile na ny pouvoir dans l'intérêt de la loi anefa ilay tompony orinasa no ity farany izay mbola mandoa ny karaman'ny mpiasa saingy noho ny fifandimbiasa-pahefana nisy dia tsy nahazo izany ny tompona orinasa. Taorian'izay dia nisy ny didina voaka ny fitsarana ka nahafahana nanaovana ny saisie ireo fitaovan'ny orinasa niaraka tamin'ny vady-tandy. Ny alatsinain'izao kosa no atao ny lavanty. Raha ampiarina araka izany anefa ny didy tamin'ny taona 2024 izay nitakin'ny tompontrano onitra anapitrisany maro miampy hofatrano mandritra ny 5 taona dia ikatona ny orinasa ary piasa 4,000 mahery no very asa mivantana. Etsy ankilany tsy ireo piasa irery ihany no very asa fa ireo mpandray entana avy ety ivelany ihany koa izay mahatratra 3,000 ny isan'izy ireo. Miandry ny didy avoaka ny fitsarana araka izany ity raharaha ity. Alafu ny toetrandro kosa indray efa mahatratra 2 degré Celsius ny maripagna ny fiakaran'ny maripagna eto Madagasikara raha oharina tamin'ny teo aloha vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana raha ny nambarany avy eo anivo ny FIB ny famantarana ny mety ho toetry ny andro teny Ampandrianomby ny any marandray. Vokatry ny fiakaran'ny hafanan'ny tany miompampana moa izay mitombo ery hatrany ireo loza voajanahary ireo ateraka izany fihafanan'ny toetrandro sy ny toetany izany. Nagnano ny fanadiadiana Noro Fitiavana sy Mathieu Prince. Utafakatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius amin'ny 30 farany ny hafanan'ny tany raha ny eto Madagasikara manokana no resainy raha toka 2 degré Celsius izany amin'izao. Io nambarany teo anivon'ny FIB famantarana ny toetry ny andro androany. Izany no vinavinaina iseo noho ny fisian'ny fiovaovan'ny toetrandro efa miatra tanteraka eto an-toerana. Fiovaovan'ny toetrandro izay vokatry ny afitsoko ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaovana tavy sy ny doro-tanety ohatra. Fa anisan'ny mitarika hatrany amin'ny tondra-drano be moa io fiovaovan'ny toetrandro io amin'izao. Fantatra fa arotsakorana 20 metatra amin'izao dia efa mitarika amin'izay tondra-drano be izay. Efa tsy lavina intsony fa misy fiakaran'ny hafanana. Efa tsy lavina intsony fa izay fiakaran'ny hafanana izay dia lasa mahatonga an'ilay fikorotanan'ny toetrandro, ny toetaona, misy zavatra mitranga tsy mahazatra. Indray tarabe ny fiavin'ny rotsakorana na koa vetivety dia mitsahatra ny rotsakorana, rehefa mirotsaka koa ny rotsakorana dia mibatrabatra be sy ny sisa. Ka iny moa izay averiko ihany hoe tsy edikevitra intsony izany misy ihany izay mahatonga ny Organisation Météorologique Mondiale naminao an'io hevitra io hoe ny masoandro, ny tany sy ny toetrandro satria misy ihany ireo mbola tsy mino hoe avy amin'ny atsazanak'olombelona no mahatonga an'ilay fiakaran'ny hafanan'ny tany. Ho fanentanana ny tsirairay handray an-tanana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ary no antony hanatanterahany eo anivon'ny FIB famantarana ny toetry ny andro ny etsika fifaninanana manao sary izay aritra 3 andro manomboka rahampitso. Etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro. Fa ny karazana zavatra mety hiteto zany misy etsika natokana ho an'ny ankizy fifaninanana manao sary. Dia misy loko amenana azy dia izany hoe izay ankizy rehetra tonga eto afaka mifania amin'ny adaoly izy.
misy koa mety natao any tanora fifananana mety islam na hira zay ataon'ny tanora zany dia isy am'io zany loka mikasika an'izay dia misy radio crochet hoe fanontaniana zany famantaran'ny tanora zany na ny ankizy hoe ina ny atao hoe fiovavan'ny toetrandro na fikorontanan'ny toetrandro na mikasika an'ity loahevitra hoe ny masoandro ny tany sy ny toetry ny andro. Tsy aivana ny 7 martsa 2024 no nanomboka ny fankalazana niaraka tamin'ny fivoriam-be nananganana ny fikambanana maneran-tany ny toetry ny andro na ny OMM izany. Ny taona 2024 Madagasikara no tafiditra ho mpikambana. Nisy moa ny valandresaka niarahany teo anivon'ny foibe famantarana ny toetry ny andro sy ny mpanao gazety androany teny Ampandrianomby. Vaovao fanatanjahan-tena kosa ho fiomanana amin'ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana aty amin'ny nosy Maurice amin'ny volana Jolay ho avy izao dia nanatanteraka lalao ara-pirahalaingana tamin'ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ny USCA Foot ny ekipan'ny Mayotte tamin'ny ity androany ity. Anisan'ny fanomanana tena ho an'ny ekipan'ny USCA Foot ihany koa moa izany izay hiatrika ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara amin'ny alahady ho avy izao. Jessica Miray. O fiomanana amin'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana dia nosafidian'ny ekipan'ny nosy Rahavavy Mayotte ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ny USCA Foot nanaovana lalao aram-pirahalaingana fanazarantena. Ho fanomanana sy ho fiatrehana io lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana io izay atao an'i Maurice ny volana Aogositra ho avy izao. Natao koa izao ho fanazarantena ho an'ny ekipa malagasy. Ny ekipan'ny commune ny USCA Foot ho fanomanantena amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara izay atao ny alahady izao. Misaotra betsaka ny fiadidiana Antananarivo aloha izay tarihan'ny ramatoaben'ny tanàna lalao ara-valomanana amin'ny fanatotosana ny lalao ara-pirahalaingana amin'ny ekipa pirenen'ny Mayotte eto Mahamasina amin'izao fotoana izao. Isaorana satria isaorana ihany koa ary zareo Maoré satria betsaka ireo ekipa vaventy eto Madagasikara fa ny safidianina ny USCA Foot. Nandritra ny 70 minitra ny lalaovana dia ady sahala iray sy iray no nisarahana. Tsikaritra fa nanatombo teo amin'ny fanafiana ny ekipa vahiny. Nefa ny ekipan'ny commune Tariny Ro Augusta ihany koa dia niady hatramin'ny farany izay efa miomantena mafy ary miandrandra amboara amin'ny lalao izay ho tontosaina tsy ho ela amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara amin'ny Santarika. Bitigny ny Alamanga dia izay moa zany araka teneniko hoe vonina lalandava foana ny USCA Foot ary mikasaka foana ny metimety ary mirahina tanteraka ny joueur sy ny mpitantana ary ny mpanazatra. Zao moa zay zany hiatrika koa any Coupe de Madagascar izay atao eto Mahamasina mikianjantsika ihany amin'ny 23 amin'ny 20 i Primavera ny Primavera Atamatavy izay ny ifanandrana amintsika. Etona koa zany dia miantso ny namana rehetrarehetra indrindra ny ato amin'ny commune Antananarivo ny mpiara-miasa rehetra mba ho tonga maro anotsona ny ekipantsika. Eto zany izay dia manantena fa azo fanesena ary hibatany amboara Coupe de Madagascar amin'ity taona ity. Nisaotra ny Mayotte ny solotenan'ny ben'ny tanàna lalao ara-valomanana sy ny mpitarika ny USCA Foot tamin'ny nifidianan'ny commune Antananarivo renivohitra anaovana fanazarantena. Raha misy hoy izy ny hoenti-manana dia mety ho an'ny Mayotte koa izahay ho hiatran'izy ireo. Dia iny vaovaon'ny fanatanjahantena iny ihany koa tompokilay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matonaly izao. Fisaorana bevata no atolotra antsika jiaby nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma maro mitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny amaray koa. Veloma tompoko.